faly miarabantsika ny tokantrano amin'izao maraina izao ny vaovao farany mahakasika an'ilay rivodoza tamin'ny 5 ora maraina teo tany amin'ny 730 kilometatra andrefana somary atsimo andrefany Androka any amin'ny distrikany Ampaniany any zany commune zany nisy nivon'ilay rivodoza eminaty ny rivotra tsy miova mijanona ho 580 kilometatra isan'ora zay rahana tafiotra 70 kilometatra isan'ora izay tafiotra zay dia somary ery amin'ny ilany atsimo kokoa zany hoe any anaty ranomasina tanteraka zany misy an'izay tafiotra izay mijotra mianatsimo andrefana trany izy 70 kilometatra isan'ora ny hafainganam-pandehany manoloana zany rehetrarehetra zany dia foana avokoa zany filazana loza mahakasika an'ity rivodoza ity eto Madagasikara raha ny ahita taratra kosa nefa aloha zany ny any an-dranomasina zany somary mbola mafimafy ny rivotra mbola ahita ihany koa ny alin-drano nateraky nyity rivodoza ity koa manoloana zany rehetrarehetra zany dia mbola tsy azo atao aloha zany mampiasa ny ranomasina satria mbola aheriny be ny ranomasina any amin'iny morontsiraka atsimo atsinanana sy ny any atsimony nosy iny ity ihany koa ny filazana loza farany mahakasika an'ity rivodoza ity raha toa ka tsy misy moa zany fiovana goavana be ao anatin'izay zay inona fa tsy hisy zay dia mirahasoa antsika rehetra ary veloma tompoko.